Fa nidina tany Mahajanga kosa ny farany herinandro teo. Mahajanga izay toerana niavinitsy ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena Fleury Rakotomalala nangataka tsodrano tany an-toerana. Anjinjin'izay avy hatrany no entina amintsika eto anatin'ity sary manaraka ity. Niona tamin'ny vahoakan'ny Mahajanga tao Antanamalandy i Fleury Rakotomalala, kandida amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny alahady lasa teo. Fotoana iray izay nahafahany nangataka tsodrano amin'ny maha-pikambana azy ao amin'ny fizamami na ny fikambanana ny zanaky Mahajanga mitambatra. Ny atondriako eto dia marina tokoa ny teny ray aman-dreny teo hoe mila rady aminareo aho, mila fanomezan-dalana avy aminareo aho, ka dia mangataka tsodrano avy aminareo. Ka raha ohatra misy tsy manaiky atsangano ny tanana, ifaninana amin'io filoham-pirenena io satria mba manana zanaka ihany koa Mahajanga. Inona ny antony hidirana sy tonatonanana hanao an'io zavatra io raha ohatra tsisy asa izay tena atao ao anatin'io zavatra io. Zavatra fantatrareo aloha dia zao, tamin'izany andro raha niresaka momba an'io gare routière io zay, rozy nge amera tamin'izany vitanao ve io? Zay ne tsy manam-bola e, tsy manam-bola ane zay ozy izy, commune ane tsisy vola e, vitatsika io aho. Nosoritsoritany ireo tetikasa maro kasainy atao raha tsy laza afa-tsy ny fanatsarana ny lycée Philbert Tsiranana eto Mahajanga. Raha ny fantatra dia efa maro ireo comité de soutien na vondrona manohana ny Fleury Rakotomalala izay nitsangana, ka dia anisan'ny voaresaka ihany koa nandritry ny fandalovan'ny Fleury Rakotomalala teto Mahajanga ny fananganana ny comité de soutien eto an-toerana. Raha tsy aivina dia anisan'ireo nangataka ny Fleury Rakotomalala ilatsaka hovidiny ny komity miaro ny demokrasia, ny antoko tafa sy ny antoko miami na miaraka aminay Madagasikara izay tarehan'Andriamatoa Taina Rajoelina izay nilaza ombieny fa izy no izy raha nangataka izany filatsahako-hovidiana izany izy ireo. Misy dikany manokana ny hoe miami raha nambaran'ny Fleury Rakotomalala. Inona tonga an'ilay hoe parti miami miaraka aminay amin'ilay Madagasikara, miami miaraka aminay Madagasikara. Fa nanina natao hoe miami? Tanàna tsara zany, tena tanàna tsara zany, ka izay mihitsy ny tokony hanaovana azy mba ohatran'izany koa Mahajanga, ohatran'izany koa Madagasikara. Mba misy zavatra maniry tsara, tsara ny infrastructure, foana tsy avitantsika an'izany, vola misy fa ny fitondrana azy tsy mety. Anisan'ny nanamarika ny fotoana teto Antanamalandy ny fanay tanàna samihafa ary nisy mihitsy ireo izay namorona hira sy tononkalo mikasika ny Fleury Rakotomalala.